Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fandarana ho izitsika manomboka ny herinandro izao toy ny mazatra irana amin'ny italiany famoana ny gazety Corriere de Madagascar Franck Marson mirabanao eto amin'ity fandarana ity. Mirabanao sinezy ary miraba koa zany any mpiaintsika amin'izao takariby izao. Ia, ny anokafatsika azy Franck Marson anisany nanamarika ny faraparan'ny herinandro teo ny fanambaran'ny veka azo lazaina fa enjakenjana ary entitra zareo makasika ny resaka politika teo ny sosialy sy ny maro hafa ihany koa ny fijeriny Corriere de Madagascar ny fanambaran'ny veka iny. Ny fanapoziny ihany ny fanambarana satria fa ela ry zareo ao amin'ny ataontsika hoe faratapony mpitsoina fivavahana katolika no efa mitety fahatany ary fantatra moa zany fa hatram'izay dia ny fiangonana katolika ny isana akaiky indrindra amin'ny vahoaka ary dia mahatsapa zany fangiry firina zay ejanjiny ny fiainan'ny olona tsirairay any ambanivohitra eto ambony vohitra ary koa zany ny dikan'izay dia ny hoe ny fiainan'ny vahoaka mihitsy no ohatrany toa tsy dia raharay iny ny mpitondra ankehitriny fa lasa variana amin'ny ady la politika indrindra fa amin'ny hoe fahamahana ny krizy zay izy mirahalahy mianaka zany hoe Marc Ravalomanana Sandra Rajoelina zany no ataontsika hoe no voan'le krizy dia tsy mety milamina mihitsy le raharaha ka tsy manaiky tsony zany hoe atao otage le vahoaka roapolo tapitrisa dia io io zany manomboka amin'ny teny ary miteneny aok'izay zay zany zavatra lehibe ao anatin'io ary koa dia hita koa zany fa misy le fanamafisana ihany ny teniny ataontsika hoe faisambe pirenena comité international zany hoe ny André Rajoelina ny Marc Ravalomanana zay no tena message lehibe no raisiny ataontsika hoe fimoan'ny eveka ary io anatin'le kiondalana mihitsy zany zao tsika ao anatin'le fahamahana ny krizy sy le hoe hoaviny amin'le fifidianana ka tsy maintsy zany ataoko ngama fa misy karazana consensus amin'izay satria raha hitanao zao fa Andriamato Manase Sovelomandroso lidera fanilo zany dia mefa miditra amin'izay ny premier ministre Belgique moa ny azy dia hoe samy tsisy manao na izy na reo filoteoloha zany hoe mahazavazava koa zany ataontsika hoe lalana sy tokony izorina amin'ny fifidianana satria androany no finiavina le ataontsika hoe passé ma programme d'appui au cycle électoral à Madagascar dikan'izany zany fa hoe manomboko zao dia vomaika zany marsy ny adihevitra politika amin'izao ary samy manao tetika ady daholo zany zao zay azonan'io fifidianan'io matanjaka amin'ny fifidianan'io eo ihany koa ireo zay tsy maty volavo akibo na avy amin'ny akilafina zay tsy manaiky anao le fifidianana fa dia hoe ahoana ny fomba anakorotahana an'ity tondro zotsy ity ohatra zao fanalana ny premier ministre dia efa mandehany zao ny anarana zay folo azy ary koa hoe premier ministre koa dia mamaly zany atoato fa hoe tsy maintsy anao valandresaka ampanao gazety izy amin'le petit déjeuner sakafo maraina ary koa indrindra hoe hoany amin'ny TV plus izy amin'le invité du jour ataontsika ngamba fa ny rahavavitsika eo amin'ny TV plus no mitena ngamba dia tsy iambahamba salasala ametsika izy mifanontaniana tena izy inona marina zava-mitranga eto amin'ny firenena ao anatin'izay voalazanao teo zay nefa efa manomboka mihetsiketsika ihany koa ny FFKM manomboka amin'ny herinandro ty ohatra no irosomy zareo amin'le resaka fanelanelana sy fampihavanana Franck Marson mazava ho azy nge fa matongo teny aloha ny katolika eo anatin'ny FFKM dia tsy maintsy misy zany teny enjakenjana ihany maton'ny FFKM ao zany amin'ireo zay ataontsika hoe acteur amin'izay io politika io ary minio marimarina ianao fa isy zany karazana vahaolana tsy maintsy hivoaka amitana n'le tetezamita alohan'ny fifidianana ka hito zay hevitry ny FFKM amin'izay fa azadino fa ny katolika ny eglizy katolika no isan'ny tena hoe olana taminy hoe ny fiarahana rangamo zany zao isy ihany zany no ataontsika hoe fanambarana iraisana position commune no sika na ho an'ny protestante na ho an'ny anglikane na ho an'ny luterane
sy ny katolika fa hitantsika moa zany iny zany zao efa niteny ny eveka ataoko nga mafanaraka niteny ny eveka ny fefoka iny. Voalazanao teo Frank Ramarsona hoe variana amin'njavatra fa ny mpitondra nefa io izy efa namerina indray nietsika ny fivarotana ny vary mora amin'ny faritra maro nanotomboka teto Antananarivo ny farany herinandro teo. Ka io nge hitanao fa nisy fiverena zany tany avorotany tamin'ny herinandro hoe ataova zalanga moa izy mifilo Rajoelina sy erovana sy erovana ny fitondrako dia mazava ho azy satria mafy loatra koa le tosika hitanao fanambarana fifoka katolika ny mafy be zany ny fisikerana ny foloalindasy ny mpitandro filamina am'le fomafanaony am'le hoe ahoana no ataontsika hoe anaovany répression any Atsimo ao ihany koa ny grève ny taxi be ao daholo zany ny ataontsika hoe ny olan'ny mpianatra etsetsetsetra tsy mahana réaction le mpomban'ny Andriamatoana Rajoelina de zavatra hitany moa zany de misy n'olona zany nalefany any amin'ny télévision na mamaly ny mouvance ravalement satria dininy olona fa tsy mouvance ravalement regny izy ao nitsikery manohitra any Andriamatoa Andry Rajoelina fa ireo zay latsaka candidat ohatra ny MDM eo ao ihany koa ny MTS ireo laratsika monjary NTF zay niaraka tamin'ny teo aloha zany hoe misy fitambaran'olona zany amin'izao fotoana zao hoe misy karazana plateforme na mbola tsy miaraka reo zay ataontsika hoe contrat amin'izao fotoana zao ary koa zany izy zany de manamana ihany koa ny ataontsika hoe contre-attaque acoustique amin'le zavatra zay kanefa le hita ihany fa loatra andrinay Raoldine aveo nasina mamaly an'izay olona mana-tsaikefa tadeo ihany fa mbola tsy de ampy reny rehefa ohatra amin'ny lafiny tsaikefa politique ao ihany koa le team taloha zay mivadika zany zay lasa namandriamatoa Rajoelina tanao tamin'ny télévision reny mipotra-daholo izy tsy de ataoko ngama ao anatin'le force de frappe reny raha ataontsika hoe iady amin'le reto amin'ny zay en face ozy mifransotra marina fa tsara le kilalao maty sa tsara tarehy nanefa ny mbola ataontsika hoe petit poussé sy le reto ieza tsy tafavoaka le ataontsika hoe ny mpomban'ny Andry Rajoelina tsy nivaromba akory zona hoe mandahatra ny vahoaka amin'izao fotoana zao fa fantatra zany tsy fa mandalo fotsiny zany hoe tsy mahana stratégie zany amin'izao fotoana zao le ataon'ny mpomban'ny Andriamatoa Andry Rajoelina reny moa nataony manao conférence de presse ny ataontsika mpitandro filao miaraka aminy valin'ny hafa mombamomba fotsiny zao ndray nahita tambazotra hoe momban'ny ongony sy ny alatrombo zany efa nisy teo aloha fa zavatra rankaritany olona hoe vao vitanao ve nanjava ny tambazotra an'Andriamatoa Raminabila tsy vitany zany hoe tsy misy zany amin'izao fotoana zao afaka ilaza hoe naomby le opération tandroka sy mbola toizana de mbola misy vola be zany atao fa zao ny hitany olona de comptabilise izy firy maty nany andandany hoe kila fa ny olona reny hoe za mantsy de somary nome ihany sady malahelo anyreny hoe nidalo ve de manaja zon'olombelona fa opération iny moa teto ty opération de sécurisation pacification sady hoe afaka mamono zay tiny zany rehefa misy zany hoe zany dika ny teo zany nandritra ny rotaona lasa rehefa mahita an'ireny manao hoe misy mangalatra mandrobatsy tonga de mitifotra ny polisy tsy misy mitifitra ny jure mitifitra ny fisy ataontsika hoe tsy misy sommation zany fa de hoe nahazo ary le olona de finonofa zany hoe justice sommaire zany hoe ataontsika hoe tsy le lalàna zany tsy voaja tsony anatin'izay zay hoe zany tian'ireo mpomban'ny Andry Rajoelina justifiena ireo zay miteny to amin'ny télévision hoe dalo ve de manaja zon'olombelona any andafy naiza na misy azy hoe ataontsika hoe reny zao misy affaire io misy mady na misy mady zany mbola manaja ihany ny lalàna ny mpitandro filamina fatany zavatra tokony atao ary eo notany hoe misy karazana ihany zany hoe zavatra mampalelo ihany amin'izany terme na olona mpanao politika satria mampirisika amin'ny fitondrana tsy anara-dalàna. Fanaizana zany reo fireneny dehibe mpihirana ty resaka hoe fanajana ny zon'olombelona ty konge misy an'izay tsy fanajana ny zon'olombelona zay ny vina ntsika sy ny fireneny dehibe zay nge mahavoatsika zany hoe ny areo rehefa demokrasia fa lasa lavitra sika fa mandeha ary zavatra mahavarina mantsy de zay filazana zay fona de zay natao source iavininy ataontsika hoe fandikan-dalàna sy fanarotapahefana ao anatin'ny ataontsika hoe zavatra zay atao na zavatra na ataontsika hoe zay ny mahatonga le mauvaise gouvernance amanina any lehibe manao fa tsika ondriko ny tsy anao de rapide zany de vitanao koa zany angala-bato zany satria nahita koa ve zany fa nisy problème ohatra exemple reo atany Frantsa vao omaly nomaly
hoe misy fifidianana filoana toko UMP dia manjary samy milaza hoe ataontsika hoe naresy mampahatsiaro hoe zavatra mitranga ty Afrika sy aty Madagasikara zany hoe tsy mety resy na nilana na nikilana zany hoe zany ve dia mbola atao hoe modely zany satria manao izy dia tsika koa anao zay satria za mana fa rahapolitsy misy tena any ary manao zany ko antsika tsy anao zay zavatra zay no mampalelo anatin'ilay toetsaintsika mpanao politika toetsainy tsy mpanao gazety amin'ny zavatra zay mitranga zavatra farany tiako lazainy zao dia le hoe tonga zao le ataontsika hoe tsy hoe tankalamena fa olobe avy any iosy avy any Fokobara mitaraina momban'le hoe lasan'ny vazaha ny tany to Zigrune hitanao tsara fa naiza so sika mpanao gazety ndreny manao maniratsirana an'le olobe sy manao zay tsy voa anaty gazety hitanao zao mamaky gazety zao androany dia tsy hitako anatiny hoe le conférence de presse ny olobe fa le conférence de presse n'le vazaha no atao mipopoka hoe za trofa zao zany hoe mbola miteny ihany ny vola zany ho an'ny sasany anatin'ny fanaovan-gazety ka zay ihany ngeny natonga an'le affaire teo zany hoe mifitoriana zao dia le mpanao gazety lasa ataontsika hoe victime ka sao dia matahotra kosa le mpanao gazety satria ohatran'le tranga teo aloha reny Franck Ramanson dia any koa ny olana eny fa na zany na tsy zany azange mba misy an'le ataontsika hoe honnêteté intellectuelle raha ohatra ny hoe manao gazety dia fa sahina aloha no atao zay no ataoko hoe rehefa tsy mandeha tsara milona ny fanomezam-baovao satria zay voalohany aloha voalohany asantsika eo dia manome information zay no vao manao commentaire ny tsika commentaire mandeha aloha zay vao manao information dia mivilana daholo ny zavatra tokony atao dia manjary lasa rumeur des informations tena marina ary manœuvre d'intoxication no zava-misy eto Madagasikara raha tsy milaza amin'ny zava-tena voavotena izy zany dia mbola ataoko hoe isan'ny lesoka tokony hoe lalàna momba ny communication zay ampiary ny ministre ny serasera amin'izay fotoana ia isaoranao Franck Ramanson teto amin'ny fandaranao isika androany any misoratra anao sinezy ary amin'ny fotoana andray zany amin'ny larabia zao mandrapitafa amin'ny fotoanantsika amin'izay ndray ary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alaribia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina